amin'ity androany ity. Miarahaba ary manolotra ny fisaora ho anareo rehetra izay tonga maro namaly ny fanasana nataonay indrindra moa fa ianareo avy lavitra. Misaotra anareo rehetra manome voninahitra zao fotoana izao ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidiana. Ny fahatongavanareo dia manaprofo ny fahavononanareo hiara-mihevitra aminay amin'ny fikatsahana izay ampanjary ny raharaham-pifidianana eto Madagasikara, indrindra ao anatin'izao zotra-panavaozana misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana izao. Ny fanatanterahana fifidianana madio sy mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara no antoka isian'ny fahamarinana toerany fitondrana sy ny filaminana ary ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Noho izany dia manana didy isika rehetra. Manana didy isika rehetra hiara-handinika sy hihevitra ny fomba rehetra izay hametrahana tontolo manodidina milamina ahafahana manatanteraka izany fifidianana madio sy mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara izany eto amin'ny firenena. Hanomboka tsy hoe ny fikaonan-doham-pirenena handinihana ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny ary anisan'ny oloha hevitra lehibe amin'izany ny tontolo manodidina ny raharaham-pifidianana eto Madagasikara. Manoloana izany dia mahatsiaro ho manana didy izahay eto amin'ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Manana adidy izahay ny hanampy antsika mpisehatra rehetra hanomana tsara io fikaonan-doham-pirenena ho avy tsy ho elo. Koa mba hiomanantsika amin'ny fandraisana anjara mavitrika sy mahomby ho amin'izany fikaonan-doham-pirenena izany no antony voalohany indrindra nanatontosana izao fikaonan-doha savaranonandro ataontsika mandritra ny 3 andro izao. Ny tanjona amin'izao fikaonan-doha savaranonandro ataontsika izao dia ny isian'ny fifanankalozan-kevitra sy ny fifampizarana ho fanamafisana ny fahafantarana antsika rehetra ny mpisehatra ny fifidianana rehetra ny tena zava-misy marina, ny tena zavatra ny ainana marina ary ireo olana no sedraina tao anatin'ny fikarakarana fifidianana rehetra teto Madagasikara ka nahatonga ny fifidianana maro izay no tanterahana teto amin'ny firenentsika araka rehefa voalazana ilay matoministra teo ny tarika korota teto amin'ny firenena. Ho zaraina sy ho ampahafantarana antsika rehetra ihany koa mandritra izao fotoana izao ireo sosikevitra ho fanatsarana izay efa natolotra nandritra ireo fifidianana maro ny fandimby no tanterahana teto Madagasikara. Efa nisy maro tokoa ireo sosikevitra natolotra na ny avy amin'ny antoko politika na ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena na ny avy amin'ireo mpiara-monantoka amintsika avy any ivelany na ny avy amin'ireo mpanara-maso ny fifidianana na indrindraindrindra ny avy tamin'ny seni. Efa betsaka ireo sosikevitra naroso nandritry ny taona maro kanefa mbola mipetraka ny fanontaniana nahoana isika ary inona ny antony, iza ny tompona andraikitra, nahoana isika no mbola mijanona sy hita eo amin'izao toerana misy antsika izao ihany eo amin'ny lafin'ny fifidianana. Isy ihany koa ny fizarana ireo traikefa sy fomba fanao demokratika tsara maneran-tany izay hataon'ireo manam-pahaizana avy any ivelany. Tonga eo amin'ny safanandala amin'ny tantarany ny firenena malagasy ankehitriny. Tsy mananjono hiverin-dalana isika na sanatria hisafidy ny lalana vao maika hitondra ny firenena indray ho any amin'ny faharavana. Manasa antsika rehetra noho izany mandritra izao 3 andro hatrehintsika izao mba handray anjara mavitrika tsy ampisalasala
izara izay iverintsika fa zavatra tokony ho fantatry ny rehetra ka hanampy antsika mpisehatra rehetra hiatrika ampahombiazana ny fikoanan-doam-pirenena ho avy tsy hoe manantena izahay fa aorian' izao fikoanan-do savaranonanto izay tanterahantsika mandritry ny 3 andro izao dia hahafantatra ny tena zava-misy nahy ny tena zava-misy maly sy ireo olana no sedray ary ireo antony sy ny tokona raikitra nahatonga ny tsy fahalavrariany fifidianana teto Madagasikara isika rehetra ka ho vonona ny hiatrika sy hanolotra sosikevitra mahomby mandritra ny fikoanan-doam-pirenena mba hananany Madagasikara fehezan-dalam-pifidianana tena mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny soatoavina malagasy ary manaja ny fenitra iraisam-pirenena. Tompo-kilasy, tompo-vavy, maro tamintsika no ny antso naniry ny anatrika izao fotoana izao kanefa voafetra ihany no ny antony maro samihafa ny fahafahamanao teo am-pelatanana ny seni. Noho izany dia manolotra ny fialan-tsiny amin'ireo namana rehetra izay tsy afaka nanatrika izao fionabe izao. Niezaka ihany nefa izahay mba ho voasolon-tena daholo ny mpiantsehatra rehetra. Anjarantsika izay manatrika izao fivirina izao misolo-tena ny rehetra no manao fanily miampita sy mizara ary mampiasa araka izay iverintsika fa mahamety azy ireo antotan-kevitra sy antotam-baovao izay ho azontsika eto. Araratoko ihany koa fa ny mpikamba eo anivon'ny seny ankehitriny dia mametraka fomba fiasa vaovao izay mifantoka amin'ny lalan-tsaina anankiroa dia ny mangarahara sy ny fampandraisana anjara ny rehetra. Tafiditra ao anatin'izany izao atrikasa savaranon'andro izao. Fanombohana izao arak'izay anarany mahasavaranon'andro azy izay fa ny manetsabe mbola ho avy araka ny voalazana ny mato-minisitra teo. Hisy ny fametrahana ny sehatra ifampidiniana maharitra na ilay antsontsika hoe cadre de concertation permanent. Ao anatin'io sehatra ifampidiniana io isika no hiaraka hanohy ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana hiarahantsika manapa-kevitra sy hiarahantsika mahalala ao anatin'ny mangarahara sy ny fandraisana anjarany rehetra ireo asa rehetra ao ataontsika ao anatin'ny dingana rehetra hiatrehana zotra-pifidianana eto Madagasikara. Mialohan'ny amaranako ny anjara fitenena dia mamela ahy ianareo anatitra ny fisaorana antsika rehetra. Ny voalohany dia ho anareo namana rehetra izay